fahaiza mitarika na ny leadership nizaran'ny fahaizany tamin'ireo STK tonga automasina ny filomarika ravalomanana. Filomarika ravalomanana tsy afa-miala amin'ny raharam-pirenena ny tanora kristiana. Fikambarana gasy leo mitohintolona mikasa anao tatitra amin'ny vahoaka. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana no hitsidiako ny tokantranao no sady hiara-bakanao amin'ity ariva ny sabotsy fa 7 ny volana Aogositra taona 2020 sy 2020 ity. Tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ako dia manasana ampanajana sy ampitiavana ary ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Arak'izany dia tsy maintsy tohanana ny tanora satria izy ireo no herin'ny firenena hoy ny filomarika ravalomanana. Fibeazana sy fitaizana no mila petraka tsara ahafahany tonga olombanona eto amin'ny firenena ka amin'ny alalan'ny fanahy masina no angatahana fa tsika manao izany hoy hatrany ny nambarany Germain Menjanary sy Tokiramarola hatrany. Zava-dehibe ny fahaizan'ny tanora ankehitriny izany atao hoe fahaiza mitarika izany hoy ny filomarika ravalomanana, indrindra fa amin'izao vanim-potoana miseho eto amin'ny firenena izao. Izany hoy izy no antony nahatongahy namaly tsy ampisalasalana ny fanasana izay nataon'izy ireo. Ny fanasan'ny STK na sampana tanora kristianina efitsika malahy satria tena mila ary tena ilainy tokoa le hoe fitariana indrindra zao mahatanora azy zao dia tena mila zay ary mila firesahana. Za koa tena mila azy zany io zany tisy manina tafahoana tena faly zay na tonga voly ary dia miramba ny sampana tanora kristianina ty aho fa tsara be l'organisme mbola tsy nahita vahoaka zany betsaka tena betsaka sady milamina mandeha tsara daholo na ny fanamafisam-peo rehetrarehetra milamina izy dia nijery andreo le fampiratiana fivarotandreo koa ny olana lehibe indrindra ny tanora dia tsy fijerevana azy ireo tokony hojerevana manokana izy ireo dia mena fanofanana mitokana dia zay no tonga nahita lonana hoe amena ny leadership fampianarana mihitsy izy ireo zay nanganana le lim taloha ampianarindreo tanora ireo alefa nivelana izy ireo raha misy azo andefasana azy na amena formation izy ireo satria mahita ny etahitan'izy ireo fa tena tianao zavatra izy ireo. Ahoana moa nahatona ny tanora eto Madagasikara ny amin'ny banky nefa raha mahita tonina izy nefa tsy manana fitaovana tsy manambola eto fanaovana zavatra anao iny dia ho an-tsainao fotsiny izy kivy izy amin'ny fiainana. Zay ny tena zavatra tsy maintsy ezahana hoe anovana ny tontolo iainana mba ahafahan'izy ireo mampivelatra ny fahaizana. Mahay izy ireo fa tsy mahavita satria le fitaovana entina manantanteraka mihitsy tsy ampy mbola pelatana. Olom-pirenena aloha voalasa kristiana ny olona iray tsy afaka misaraka amin'ny tanora kristiana ny fiainam-pirenena sy ny zava-mitranga eo aminy. Izany dia mitaky adidy ho fandraisana andraikitra avy aminy amin'ny alalan'ny fahaizana sy ny talenta nomen'Andriamanitra azy ireo. Natao hoe olom-pirenena ianao zany zao voateraka dia tsy maintsy sonatana hoe za ny anina za zao olom-pirenena anao zany aloha zay voatolotra amin'ny fiangonana izay misy anao na amin'ny fiangonana ananao hoe voatolotra anao tena lompo ijoro ary indrindra anatanteraka zay torohevitra amin'ny ataon'ny ray aman-dreny am-panahy ao. Zay natao hoe ny olona kristianina fa tsy zany olona kristianina ny ekibondreniny zany aloha fa tsy maintsy abiazina izy ohatran'ny leader ihany ka tsy azo toroana vonona ny olona. Zao misy hoe zay kristiana ny dadabenay to dadabenay aloha ny kristiana fa tsy anao dia zay mahatonga le miazoazo azoko mihitsy mifantaninareo fa ianao tsy maintsy olom-pirenena zay mahatonga hoe mba hananatsika firenena vanina dia taizany ireo ankizy ireo taizany ireo tanora ireo taizany koa ny lehibe satria mbola zaza izy dia efa atao batisa atao batemy dia zay ny taizana azy hoe arahana tandremo tsara fizay ray aman-dreny nge ny antoko anao karakaranao dia zay tsy azo langena misy amin'ny olona dia raha misy manenjika azy efa le tsara le mahery ary lay afaka mamonjy miaro azy. Zay hoe ny fanahy masina ihany nangatantsika mahery hiasa amintsika satria miady amin'ilay ratsy tsika miady amin'ny herin'ny satanitsika satria nahoana
tsy mbola miaiky ny fahotana sy ny heloka vitantsika eto. Nanolotra fisaorana ho an'ny tanora rehetra izay nikarakara ity feonambe izay totosaina eto Tomasina ity moa ny filomarika Ravalomanana. Ny tena zava-dehibe tamiko izy dia ny fifantohana nataon'ireo tanora niatrika ny fampizarana traikefa iny. Vaovao ny finoana izay hatrany dia mbola mahazangatrany aloha izany hanao nandray ny zaika be ny fifoazana eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM tamin'ity taona 2024 ity. Maro ny afatra azo hoy ireo mpizaika ary nitondra fiovana maro ity fihaonana lehibe ity. Samy mamonjy MBS mahajanga. Totosa androany raha naharitra efatrandro ny fiaonambe ny zaikabe eo anivon'ny FJKM eo anivon'ny setry ny fifoazana. I mahajanga no nampiatrano an'izany zaikabe izany. Ary tao anatin'izay andro maromaro zay dia maro ny lesona azo tsoahana asapita amin'ny fianakaviany. Eny fa na dia ny toerana zay niaviany mihitsy azy. Rehefa ampianarana raha azo teto, raha lefa ampianarana azo teto dia mahenika ny fianakaviana, mahenika ny firenena raha ny azo lazana ananjy, satria ny fitiavana zany no taigna no amafisigna teto, fitiavana ny namana, ny fitiavana ny ankohonana, ny fitiavana ny fianakaviana, fitiavana ny mpiray-tanindrazana ary indrindra fa ny fitiavana ny asan'Andriamanitra. Zay no agnisan'ny vitra betibetika teto. Tafika masina vita ity zaikabe ity araka ny fantatra teto. Ary ny vohitra tao anatin'izay andro maromaro zay dia ny fitiavana ny namana sy ny fitiavana ny mpiarabelona. Antso maro no atao ho an'ny mpino kristiana rehetra. Eny fa na dia tsy ho anivony FJKM aza. Avy ao fatra moa zany araka zay zany ny tombo ihany koa zany ny fifankatiavana tao. Satria ny samby avy agny lavitra moa le izy dia ny namana taty an-toerana koa zany ny tombo koa le fifankahalalana dia zay ny zavatra nafinaritra. Ny hafatra moa be dia be hoe mitomboa amin'ny fahasoavan'ny tompo, indrindra fa mitomboa amin'ilay fifankatiavana samy mpanompo. Zay zany ny hafatra lehibe ary mitaonga ny rehetra samy mikatsaka ny fahatongavana amin'ity le fiaonambe ity amin'ny efatra taona magnaraka. Magnentana mihitsy fa tagna azahoagna hery ary mampitombo finoana. Irarina mba ho salama sy mba ho tratra ny efatra taona manaraka indray ireto mpino FJKM eo anivon'ny sampana fifoazana ireto. Mbola ho fantatra miandalana moa ny toerana anaovana ny zaikabe manaraka afaka efatra taona izany. Fantondra ny heviny makasika ny fandranana arem-pirenena antsokosoko sesilany androany ny sonibavambaoaka ny boriboritany fadimy lany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara federal amzafimbololona. Sarinady hoy izy no misy eto satria dia fanafenana ireo tena ato miketrika no ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Fanadidiny ravina zafimahenina teo amrindra tsara sy sariny tahirinena. Ireo madinika trano tena mbabiny sazy mahazo ny fandranana tsokosoky eto amintsika. Mialokaloka ambadiky ny fitondrana, mialokaloka ambany andraikitra sy toerana ambony ireo tena ato miketrika izany. 17 kilôny volamena saika naondrana tsokosoko tany Dubai, 5 sarina fotsiny ihany izany satria na efa nisy mihoatran'izany no efa lasany ny solombavam-boaka voafito amin'ny boriboritany fahadimy. Intsekilana veranjavy ny fanadidina atao rehetra makasika ny fandranana volamena tsokosoko. Misy antony matoa mifanesesy mifanesy ny fahatrarana arem-pirenena ezahana ondrana tsokosoko. Ny antony dia mazava ao ambadika izany fahatrarana zany dia azo atao ny manambara ankehitriny fa misy ny olon'ny fitondrana, misy ny mpanambola zay akaiky ny fitondrana no miray tsikombakomba mifanampy miray tendro amin'izany mpanondrana zany. Tsy indray mandeha zany ary ny mampalahelo dia hodikodina ny resaka satria tratrana izy androany dia miverina indray afaka tapa-bolana dia misy ny afaka ray volana ny apahany reny araka ny teny frantsay ny face visible an'ilay iceberg reny hitantsika ireny. Izany hoe mety misy avo 10 eny, avo 10 eny, avo 100 eny amin'ireny na eny ambadika any. Manao sarinady ny mpitondra ary manao saritsary-pitantanana sisany misy eto. Tsy manaraka an'izay le hoe misy ny fomba, misy ny fenitra iraisam-pirenena fitantanana firenena zany. Dia ny azy tsy zay fa any amin'ny resaka trafika, any amin'ny resaka fanaovana tantely afa-drakotra ny arem-pirenena, any izy ny tena izy no ataony.
fa ny fialana ny fitatanana ny ambony zany hoe fitatanana ny raharam-panjakana amin'ny akapobeny fanatsarana ny fiaina vahoaka sy ny fihetsika tao de sarinady ho iaho saritsary-pitatanana ny tsirairay no tokony tonga saina ho iatrany ny fanazavana hatrany ambitika indrindra ka hatrany amanam-pahefanambony ny malagasy iray manontolo no tokony ijinja ny vidin'ireo volamena ny voakantsokosoko saingy olombitso no mahasotombony amin'izany minoa ianareo fa mbola tsy io ny farany araky ny teniny général Ravalomana mialatsina nanonanarana fa ny tena ingy izy tamin'izany fotoan'izany efa fanindiminy na fanineniny io izy tamin'izay fotoan'izay ity zany mety efa fampolony ny tratra io raha tsy miala amin'izay sarisarinady saritsary-pitatanana ary hitondra fanazavana indray reo olon'ireo rehefa avy eo reo mpitondro reo hitondra fanazavana reo olon'ireo manao hoe ezaka zany anarotsaromana n'io raha io hoe efa ho averiny zany efa mifampiraraha amin'ny any Afrika Atsimo amin'ny 3.7 kilao ny tarimo zany de efa nisezisevana ny onivompak ty efa natao any risiria efa mandeha zany ny fanadiadiana fa mino iay ianareo fa mijanon'atreo satria ao ambadikao misy gorobony ao ambadikao misy olombe ao anatin'ny fitondrana fa tsy iovy raha tsy mijoro koa lay vahoaka raha tsy mijoro ianareo mpiasa-panjakana ianareo tompona ndraiky mpanjakana tandrify zany nanao amin'ny ladoany na neo zandarmarie-pirenena na neo ministeran'ny fitatanam-bola na ny ministeran'ny tontolo iainana any am'ire ministera zay na ministeran'ny fambolena ny ndrehetrarehetra satria any fotony any nefa miainga le réseau zay tambazotra zay efa tambazotra mafia misy eto ary tafiditra ao anatin'izany na mpitondra fanjakana sy n'olona ambony ao anivon'ny fanjakana za tsy milaza ny rehetra tsy azo ekenina tsony ny toy izao satria le vahoaka miamanitra izy mianakavy miamanana be ary tena manana tena mpanefoefo izy raha taony kajikajy volamena efa ho zato kilao no nisy nanondra natsokosoko ny ala teto Madagasikara nandritra izao fitondran'izao raha kely indrindra zany teondra raha Afrika Atsimo Komoro ny teo anivon'ny ministera izay nanjavona tampoka sy ireo fanondranana hafa matory ambony arena tokoa ny malagasy ary manan-karena i Madagasikara ho ny filoham-pirenena saingy ny olon'ny fitondrana TGV ihany no tena mikalabina ao anatin'izany raha tsy izany de miaro ireo tsy maty manota ny fitondrana fa mitoetrany kosa ny fampanantenana ataon'ny filoha raha izy miseho vahoaka ireny neo anefa tsy vita neo asesika ihany toy ny hoe manambola be ny fitondrana anatanterahana izany na ihany koa toy ny ireny mpanome vahaolana ireny saingy fampanantenana pokaty hatrano betsaka ravirazafa mahenina tahirinena ny sosialim-bahoaka no tena hita mibaribary fa ataon'ny filoha kilalao lalovina miserasera ampanantenana zao sy izao ny olona kanefa vavany betsaka fa tsy misy tanteraka any ka tsy mahagaga raha mitombo ny mpatory an-dalana ny very asa ary vao maika miakatra ny fitanganan'ny vidim-piainana ny ro ny fitediavana rehefa fitediavana zany de tsy eo mihitsy zany le resaka hoe sosialim-bahoaka aloha am'izao tsika miteny zao tena sahirana ka na fitediavana na fidiram-bola io tena sahirana am'le fiakarany zavatra rehetrarehetra zao nanao fanapatantenana be dehibe izy kanefa ny ankehitriny tsy zany indrindraindrindra eo amin'ny asa sosialy fanapatantenana hoe tsy andoha vola ny ray aman-dren'ny mpianatra kanefa ny ary be dehibe zao iaraha malala ny université ny mpampianatra nanao jury tsy mahazo karama kanefa ny olombelona ihany fanapatantenana pokaty foana aloha ny hitan'ny olona hatramin'izao ka hatramin'izay tsy mahazaka miseho vahoaka ny filoka lasa mampanantena zavatra tsy misy no ataony ony solomba-mboaka fetra ary lamizafy milolona efa kajikajy ny taona 2024 ihany koa ny ao ambadika izany saingy nanamafy ny tenany fa tsy emotra ny tokotiko Madagasikara fa hiatrika riady ho an'ny fangalarana samihafa de isaky mahita folo aloha izy ny teny frantsay na mahita vahoaka de inona natao mampanantena ny eo tsy misy tanteraka tena hoe tsy misy tanteraka fa fotodrafitrasa tsy nanakanina na fotodrafitrasa tsy mamokatra no natsangany ny colisée de volana tsipy teny ambaravarakely na tsipy tany naty afo reny faharoa kianjabare inona moa ny teny ilana azy am'izao satria midiranareo le raha midiranareo ny sport midiranareo ny makia de nafitraika anareo teo reny ny mahazo ny mpanao rugby midiranareo koa ny foty satria mba tafakatra tany ambonimbony kely tany tamin'ny dingana fanitsanana tamin'ny kanina de nijapina indray zay zavatra de zao ny efa rano fa presque adinonareo sady indray zany barea izany nidiranareo indray ny fiangonana de io fa mikorotana dia sady manao fizarana amin'ny tanily ianareo fa treto aloha zany ny katolika sy ny loterana ndrasana nefa ny rahantsika nahitany korotana tany mahajanky izay
aiza ho aiza moa fanatanterahana le ombina mpanantenaina anaovana sakafo firaisana aiza ho aiza lay fiara 4x4 nampanantenaina ny tao ampitarika zany fiangonana loterana zany ohatrany tsy mahita treto aiza ho aiza le 20 millions d'ararina mpanantenaina aiza ho aiza fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka aiza le fanovanana mpanantenaina tamin'ny 2009 tsy misy tanteraka zany rehetra zany aiza ny RN13 aiza ny rehetrarehetra tsy misy atsaro rehefa mahita vahoaka ndre matofoloha rehefa mpanantenana fa vampy zay ny fikoanandoam-pirenena ihany noho izany no vahaolana ialana anaty krizy ary ihany koa irosoana amin'ny fifidianana teny izy mangarahara ary eken'ny rehetra manoka baravarana ny avaty amin'ny voafanoherana fa manoka baravarana ny amin'ny hoe atony lalana ho amin'ny ialantsika amin'ny fotoana ho avy amin'ny taona 2024 hoe ahoana ny fomba tsy isian'ny olana intsony amin'izany fifambiasa-pahefana zany eto amin'ny firenena dia lalana tokana ny fikaonandoam-pirenena miara-manaiky ny rehetra akoatra ny reto mpitondra manao be marenina manao maso be tsy mahita ny amin'ny efa tsy fitezan-javatra eto amin'izao fotoana izao ary ny tena mampalahelo ao anatiny dia ohatra ray nomeko hoe tsy mahalala nininona na le mpomba le fitondrana fa sena manao boloky miaro be fatany fotsiny an'ilay mpitondra ny sasany zany raha hoe vavinahazo inona fakasitrahana ve ny filoham-pirenena mahakasika ny hoe tompon-daka amin'ny resaka fampiroboroboana ny indostria ho an'ireo izay miaro azy dia tsy mahalala akory hoe inona mahasamihafa n'izany atao hoe industrie sy ny industrialisation ary ny fananganana fotodrafitrasa fa misy ny samy teny ary any amin'ny ainao manjerina any amin'ny tambazotra reo mpomba ny fitondrana manao hoe efa navita hôpitaly manara-penitra raha aloha tsy misy ifandraisan'ny indostria sy izany hoe hôpitaly manara-penitra sy ny fotodrafitrasa ka mba ampianaro any le ekipanareo alohan'ny itenenany fa nivoaka tamin'ny fanginana kosa ny vovonana gasileo tao aorian'ny fametrahana izy ireo ny antota taratasy mirakitra ny fitoriana ny fitondram-panjakana napetraka tena nivon'ny androm-panjakana maro samihafa atao misy amin'izy ireo anefa manao be marenina ny momba izany tsy namaly akory ny fangatahana ny laza ny angataka fahazahon-dalana amory vahoaka any amin'ny prefectura sy ny ben'ny tanàna moa ny fikambanana gasileo amin'ny fiandohan'ny herinandro io raha nambarany androany atatopavoany ando miaratina sy Mateo Presi minimikipy sy manao be marenina tsy mamaly ny taratasy mirakitra ny fitoriana ny fitondram-panjakana manolona ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahaiza-mitantana napetraky ny fikambanana gasileo ny teo anivy ny anteny miram-pirenena raha ny tatitra nataon'izy ireo androany tovariana amin'ny tombontsoa manokana ny solom-bavim-bahoaka fa tsy mitsinjo ary mitaza-potsy ny fahoriam-bahoaka ankehitriny fihetsika mamoetra ny andikan'izany ka tsy azo ekeny taratasy izay efa napetraka tamin'ny androm-panjakana maromaro vitsivitsy raha tsy teny afa tsy ny ACC zay efa namaly ny ACDED teo ihany koa ny CFM ary ny Assemblée nationale zay tena nandrasanay avy eto anivovonina gasileo dia tsy namaly hamaly ny anarenana ny firenena araka le foto-kevitra hoe nanitsakitsaka lalam-panorenana no anton'izao fahantrana lalina iaina ny vahoaka malagasy izao manao be marenina ry solom-bavana antoko ireo ka ny vahoaka no lasa mametra mpanontanina mitodika aminay gasileo hoe manahoana ny toy antolona nanahoana ny fifampiresahana tamin'ny solom-bavana antoko zay tsy mahamenatra anay ny miteny sy mamelombelona an'izany hoe variana misosy izy ireo variana miady tombontsoa manokana any amin'ny antokony any dia adinony ny vahoaka malagasy tsy mijany eo anefa nytolona tsy mantsirosoana ny fanarenana sy ny fanavonto am-pirenena ho izy ireo isy ny tatitra ataon'ny gasileo ny vahoaka malagasy tatitra mirakitra izay rehetra voalaza tao anatiny antota taratasy napetraka mialoha izany anefa dia ametraka ny taratasy fahazon-dalana eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo sy ny prefektora izy ireo amin'ny herinandro avy io zo fototra ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny toerana manokana ahafahana manao izany ka midika ho fanitsakitsan-dalàna ny fanoherana ny fikasana miantso ny mpitandry filaminana ny gasileo ijoro amin'ny matandroka aro ny vozina azy ireo ka tsy anaiky ho atao ny mpanao politika fitaovana intsony ametraka taratasy amin'ny herinandro miditra io eny anivon'ny prefecture sy ny ben'ny tanàna ary izay rafitra tandrify izany no ametrahanay ny fangatahana ny toerana ahafahanay mamory vahoaka hanaovanay ny tatitra hoe inona moa zavatra mitaterinay nanaovanay fitaraina na ao anatin'ilay taratasy naterina vetsavero io dia eo no amalinay anao vahoaka miantso hoe aiza ihany le gasileo roviana ihany ry gasileo hatramin'ny androany izay atao anaty vovonina gasileo dia mametraka ny hoe manao
hetsym-panoerana ary manao fandondan-tabatra manaraka ny ara-dalàna aloha hatramin'ny androany dia izay no mahatonga anay hoe manara-dalàna izay a mangataka kianja anankiray ve na mety ho efitrano anankiray ve zay amin'ny herinandro ny vahoaka malagasy no ahita hoe aizany toerana angatahanay raha ny toerana ho angatahanay aloha dia tsy miala amin'ireo toerana zay efa hita fa nanaovan'ireo mpitondra fanjakana taona azo de mino koa izay fa azo fa ny androany izay tsy mbola afaka amoaka hoe etsy na aria mba ialana amin'ilay fandropandrika sy fitapitaka fa tena anaraka zay hoe itsy nisy toerana anankiray taona moriny zareo olona ahona moa tsika raha mba mangataka amin'ny fanatsahana amin'izany fa zahay kosa de masamy teny ary mino sy matoky fa hanome ny fanjakana kanefa raha tsy manome izy de manana ny mesure mifandraika amin'izany zahay satria efa andro ny fahalalahana zao efa demokrasia libre zao aleo amin'izay hiteny ny vahoaka fa za tapenam-bava aleo amin'izay mitandro filaminana hiverina amin'ny vahoaka fa za manaiky intsony ho ampiasainy ny mpanao politika miantso ny arivelona rehetra sy izay mitovy fomba afijery amin'ny gasileo izay fikambanana hivondronana tanora ampitarika antoko politika sy ny maro hafa mba hifanome tanana amin'ny fanavotana ny firenena izay efa latsaka anaty lalina ankehitriny. Fa ao anatin'ny herinandro faharoa izao mahajanga amin'ny fampirantiana antsary ireo asa vita nandritra ny fitoam-pitondran'ny antoko tim ny firenena tsy misorona ireo mpitsidika maro izay efa nifandimbony laza fa maro tsy ahitany saina ny zava-pitan'ny filomarika Ravalomanana ary izy ireny no nahavitany jery ireo tantsaha samamonjy MBS mahajanga. Herinandro faharoa amin'ny fampirantiana ny faharoapolo taonina tokotika Madagasikara mahajanga amin'izao fotoana izao. Efa maro nandalo teo ny mpianatra, ny olon-tsotra, ny vehivavy, ny mpampianatra ny ambaratonga ambony, ny mpianatra io nivony ambaratonga ambony ary ireo olon-tsotra avy any amin'ny fokontany maro samihafa. Ity raim-pianakaviana iray ity dia nanazava teto fa maro ny tombotsoa azo tamin'ny folo Ravalomanana indrindra fa ny ambanivohitra. Tafiditra ao anatin'izany ny volovary manoanaka izay nataon'ny folo Ravalomanana hetsika lehibe indrindra tamin'ny fitondrany ary nanaovany fifananana mihitsy azy. Mahatsara tokona Ravalomanana ity tsara raha mba manao volovary manoanaka izy fa tena tiany tambanivohitra misy hoe zavatra ty fa mba ho ataony zany tena izy raha ty moa miantso eo ampio dia raha zany ozy le conseil technique raha zany ozy le conseil technique ataovy taratasy na zavatra zany hoe konfilo Ravalomanana fa aza idina varotinao izy fa mbola vakiky teny mbola eto anazy dia nataovy malaky taratasy tsotra kely zany taratasy tsotra kely malaza ny vavidamo mahatsara ny volovary manoanaka takanefa mazina prima sy mifarana zany ino misy fa ino nahalana azy tamin'ny deuxième mandat iny satria ny tambanivohitra maro nisy laoko tambanivohitra misy teo pour nety Madagasikara ny tamin'ny tany sapamokatra maro nisy ireny maro nisy ireny misy nahalana azy te faly tamin'ny volovary manoanaka nisy mba haky lehibe nahalana anazy koa tamin'ny deuxième mandat raha zao. Ankoatra ny ambanivohitra dia nasy tombontsoa ihany koa ny zokiolona indrindra moa fa ho anivon'ny mpiasa-panjakana ka nanamboarany natao hoe statut de fonctionnaire ary indrindra nanomezany ny indemnité d'installation ho an'ny mpisondronono tombontsoa lehibe ho an'ireo be antitra izany sy etra izany. Avantage le statut de fonctionnaire ho an'ny retraité applicar natao hoe misy indemnité d'installation sy ny karazany zany indemnité d'installation sy ny indemnité ny communauté momba ny misy anak'iray mipotry amizany koa fa ela moa zany dia nananganako trano eto amin'ny Madagasikara sisy fonctionnaire tsy faly dolo fonctionnaire retraite hatrany miaramila azy faly daholo satria nahazo indemnité d'installation dia zany tena mba mahafinaritra zavatra tombontsoa azo tamin'ny folo Ravalomanana koa hoy ity raim-pianakaviana ity teto dia ny fanomezany karatra maitso izay mbola ampiasainy amin'izao fotoana izao indrindra eo amin'ny setry ny fahasalamana fividanana fanafody sy ny sotram-pitaterana maro samihafa eto mahajanga na nasionaly io indrindra moa fa fitateram-bahoaka. Afa ny fanitsakitro ary ny laharambe ny fiara mampitohy Antananarivo sy Antsirabe ny alakamisy lasa teo ho antetsy amin'ny toby fiantsonana ny fahasankarana tsy ampy ny fiara-niasa ka nandray fepetra ampiditra fiara mpitatitra andrenivohitra anampy azy ireo ny tompon'andraikitra ialana amin'ny mety tsy fahatombanana dia efa mivonona amin'izany ny enatoerana amin'izao farany herinandro izao. Ando Meratina Mathieu Prince. Tsy mbola nisy tato anaty ny efa taona kalinarana be tahaka izao ny fiara mandeha mivoaka n'Antananarivo ho an'ny tetsy amin'ny toby fiantsonana fahasankarana.
tsy niomana tamin'ny fandraisana azy ireo ny tompona andraikitra ny androna lakamisy teo izay tena nabetsaka ny olona iazo nantsirabe ka niteraka tsy fahatomombanana toy ny tsy fampi ny fiarany asa tsy maintsy nandray fepetra manoloana io tranga io ny tompona andraikitra tao an-toerana ka voatery nampiditra fiara-pitatitra andrenivohitra anampy azy ireo amin'ny fitateran'olona 10 izy ireo no nahafen'ny fepetraka nanao izany asa mpitateran'izay tamin'ny fotoana io rehefa tafakatra 300 isan'andro kosa nanomboka ny alakamisy hatramin'ny omaly ny taxi brosy ka reo président comitatandreo zany naka ny fiara urbaine anao renfort moa fiteny azy anampy anay amin'ny fitaterany olona maro dia maro reo zany ny fiara voaka nandritra ny 4 jours moa zao eo amin'ny 300 voiture eo par jour nandritra zay 4 jours zay dia reo fiarany urbaine reo izay ataoko otra visite ary mihitsy ny najanona ary maro ny najanona tamin'ireo ohatra hoe sola ampine tsy tombombana tsara ny fitaratra ny verifiena daholo ny any amin'ny train etraetra maro tokoa ny fiarana janona tamin'izy ireo tsy afaka nandeha nakany Antsirabe ndray andro any moa zay ny tena nampiasa andreo satria tamin'io andro lakamisy io zany tena betsaka dia tamin'io andro io zay nampiasa fiara urbaine 50 voiture tsy mionona amin'izay fotsiny anefa efa tomombana avokoa ny laminasa rehetra ahafahana mitatitra ireo olona hiazo an'iny faritra iny indrindra ao anatin'ny fanamariana ny JMJ na dia efa vitsy tsy tahaka ny alakamisy teo anefa ny any amin'ny tompo fiantsonana omaly sy androany dia miomana amin'izay mety hisy eo ny tompona andraikitra hisorohana ny filaram-be nampiomana ireo fiara-pitatitra andrenivohitra hafa ihany koa izy ireo hanampy ny fitaterana izy ireo efa nomena fiofanana mialoha mihitsy ary anaovana fitsiriana manokana hisorohana ny mety holoza samihafa ka ireo mafeny fepetra ihany no manatanteraka izany zany efa vitsy zany ny olona aloha mbola eo ampiandrasana indray zany tsika zao ny fanomanana ny JMJ any Antsirabe satria io zao no hita hoe efa misy fanomanana satria tsy maintsy maro ny olona andeha azo Antsirabe aminy eo miomana ohatra le teo aloha zany zay efa nampiomana andreo urbaine afaka mandeha manampy anay amin'ny fitaterana ny olona be loatra dia efa so zany zareo efa ampimanina amin'ny entretien etraetra sy ny fanatomanana fiara maria keto aloha fa hatramin'ny sinay teto aloha tamin'iny any zay naka renfort satria mariana fa ny famadiana moa dia tsy nisy teto amintsika zany nandritra amin'ny fotoana maro ka noho ny anton'izay manokana na tonga ny olona hoe tena maro dia maro be tsy nieritreretina le izy fa hatramin'izay na zay tsy mampiasa renfort mahitsy efa nisy moa zany ny fampiatsoana andreo chauffeurna bus hoe hanao renfort reo nampihofan'ny ATT teny amin'ny Kianjamaki dia misy koa ny cahier des charges zay fenona ato aminay ato amin'ny gare routière alohan'ny nandehanany hoe manaraka ny fipetraketraketra izy manao an'le cahier des charges zay vao afaka mandeha izy ankoatra ny filaharana niakatra ihany koa ny sarandalana miazo an'Antsirabe tao anatiny efatrandro izay no ferana 5 sy 1 alina kosa izany nanomboka androany Sabotsy raha no mafisy ny tompona andraikitra fa ny fibodona tany ny fanodranana antsokosoko ary ampirenena sy ny endrika tsy fandriampahalemana maro miseho eto amintsika dia noho ny tsy fampiarana ny lalàna amin'ny ondrehetra hoy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena tamin'ity androany ity neto amintsika dia lasa lalàna natao ho an'ny vahoaka madinika foatsin'ireo mpitondra sy mpanambola ho hiatrany ny fanazavana araka ny angom-baovao nataony avitra Sondrabe sy Mateo Prince. Maro ny karazana antsonjay sy tsindro maro mianjady amin'ireo olom-pirenena sokajiana ho marifina sahirana eto amintsika ohatra amin'izany ny fanikiliana sy ny herisetra ara-moraly isan'ny mampitaraina azy ireo indrindra eny anivon'ny fitsarana ny fanaovana lavatanana ho ny fomba fiteny na ny fampiasana ny hery rehetra ananana manaprofo izany ny zava-misy ankehitriny dia ny fisiany mizana tsindrindrila ka mahatonga ireo tsy mataotody sy miseho manana fahefana manapatra ny heriny rehetra lasa raiky tapisaka eto amintsika ny hoe rehefa manambola dia ambony lalàna ohatra ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena hoe ny olona majinika foana voakasika le araka le vola ihany izy zany no fahazahoako an'izy vola ihany anao zany na majinika anao na manamara zany ary anao dia rehefa etan'ny vola ny olona dia efa tsy maintsy anfoana anao zany ohatry hoe izy manan-kerim-pona amin'ny fanao ratsy amin'izany satria raha olona tsy manao ratsy ary le olona dia lasa voatendry tsy maintsy ao anatin'le fanaovana ratsy foana zany le olona le mpanao ratsy zany tsy letika mihitsy fa le olona manao tsara foana miletika satria miasa be le herin'le vola zany ny atao tsy mampitovy azy dia zao le majinika ohatra ny voapositry le lalàna fa ny vaventy ohatra ny afaka ihany amin'le lalàna satria izy manakatao zany dia afaka amin'le lalàna mifehintsika
atokony saoaoara zao na hoe matsinika zao raha manao misy zavatra ataony ka misy fahatsony mety hatramin'ny mpanagadrany iny fa zareo le manamanaka atao zany tsy voatazona amin'olona mety manana zavatra atao izy dia tsy voatazona ny lalàna zany. Hitako hoe goragola be misy zany ny ohatrany hoe eto amintsika zany ohatrany hoe misy ny kategorian'olona hoe misy ny sahirana dia misy ny manitra, misy ny mpanakarena zany matetika manao tsindry azo lena ho amin'ny majinika galabina zany ny mpanamboly zay ny tena marina. Voka-dratsy ny maro no ateraka ity tsy fampiarana ny lalàna tsy mira lenta ity raha ny fanehoan-kevitra voaray hatrany. Io ny fanararotana amin'ny lafin'ny figazana ny fananany vahoaka madinika fa ankoatr'izay dia antony mahatonga ny tsy fahatratrarana ireo trondro vaventy-mpanondrana volamena ireo izay sokajian'ny olom-pirenena ho voka-dratsy amin'ny tsy fampiarana ny tena lalàna velo eto amin'ny tany sy ny firenena ireny miseho eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny tena fandikan-dalàna tanteraka ireny satria tsy fantatra hoe vaiza zao ny voan'le volamena tsokosika izy marina ny tena mamoaka azy ary izy tena manao an'le zavatra araka tsy tokony ho izy. Eo ihany le mety izy voka-dratsiny amin'le anina satria tsy miantsarako ny tokony ho izy le lalàna anina dia misy zany lalàna amin'ny fihain-jareo ambonimbony misy lalàna amin'ny fihain-jareo ambanimbany dia mety hikorotana ihany ny tany sy fanjakana raha mitohitohy le anina. Renakibon'ny tany mivoaka eto an-tanindrazana zany araka ny mahapolitika anazy vola ny tena miasa ao. Ireo zany manana ny fikafikany daholo ary samy mitadiny ho any am-paosiny ireo hamoahana ny renakibon'ny tany ho any ivelany satria tia hanana bilidinina be izy eto an-tanindrazana. Zany hoe vola zany no miasa ao dia misy ny fanaparana n'izany atao hoe fahefana na resaka lalàna zany izay manam-bola ihany ho any mana famarinana eto amintsika. Tsindry azo lena daholo zany ho vahoaka malagasy. Izay ny tena amezako azy. Ny filoham-pirenena ankehitriny no nanizingizina fa tsy ekena mihitsy ary tsy maintsy ampiarana lalàna ireo rehetra menina mandika lalàna. Ny tazana hatreto dia teny manidina hatrany zany satria maro tamin'ireo heveriny rehetra fa nanao tantely afa-drakitra ny harem-pirenena ny fanararota-pahefana miseho amin'ny endriny maro dia tsy nahitana fandraisana andraikitra nandeha kely akory aza avy amin'ny fitondram-panjakana fa toa mifampiaro indray aza no hita ataon'izy ireo. Afananomboka tamin'ity volana Aogositra ity no tapaka tanteraka ny fiara-miasa eo amin'ny departemanta frantsay Ile et Vilaine no ny fiatsika tsy mendrika nataon'ny governoran'ny faritra Aloatra Mangoro tamin'ireo hôtely vavy namita iraka tany an-toerany. Tsy voalohany izao no andrenesana skandala tahaka izao ataon'ny ekipa ny fitondrana nandritra izay efa taona mahery izay. Onja lalàna arana vomanana ary Mathieu Prince. Tapaka nanomboka ny voalohany volana Aogositra lasa teo ny fiara-miasa eo amin'ny faritra Aloatra Mangoro sy ny departemanta frantsay Ile et Vilaine. Raha ny fanambarana navoaka an'ity departemanta ity dia nanao fitondran-tena tsy mendrika miaro fanararaotana ranofo ny governoran'ny faritra Richard Mandehamanana ka nanapahana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta. Raha fitina ny voalaza n'ilay fanambarana dia noharatsiny ity gouverneur ity ampabe-maso ny paozin'ireo telivavy avy amin'ilay département Ile et Vilaine izay nanantanteraka asa tany an-toerana. Tsy vitan'izay fa nokitikitihan'ity gouverneur ity ihany koa izy telivavy rehefa irery tao anaty fiarany ary ny iray amin'izy ireo azy efa saika norohany mihitsy. Ireto farany izay efa niala tany an-toerana ary ampodiana ao anatin'ny fotoana fohy ho fiarovana ny an'izy ireo. Tapaka hatreo araka izany ny fiara-miasa eo amin'ity faritra ity sy le département Ile et Vilaine no toetra tsy mendrika nataon'ny gouverneur io. Tsy voavoalohany izao no nandrenesana skandala nataon'ny ekipan'ny fitondrana raha tsy ny minisitra ny mifamaly ankalamanjana amin'ny solombavambahoaka dia ny samy solombavambahoaka miara-dia amin'ny fitondrana maneho tsy fifankazona. Efa tsy maro toerana intsony ity fitondrana Andry Rajoely ity ary manaprofy izany izao tsy fahafe mpitondra ny fomba fitondran-tenany izao. Ny zavatra tahaka izao izay manaratsy ny sarin'i Madagasikara indrindra fa ny sarin'ny mpitondra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izany gouverneur izany rahateo moa tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana malagasy akory ny fanendrena azy ka tsy mahagaga raha miseho ny tranga toy itony tany Aloatra Mangoro itony fotoana fohy tsy hataperany fotoam-pitondran'ny ny filoham-pirenena Andry Rajoely. Raha tsy haivina efa nisy ny tranga toy izao izay nataona mpanampy ny mpamily iray tamina tovavy iray ka nampidirina ponja avy hatrany ilay mpanampy ny mpamily nanao fiatsika tsy mendrika tamin'ilay tovavy. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloana ity fiatsika tsy mendrika nataon'ny gouvernora ny faritra Aloatra Mangoro ity.
Fa mianda miambavy ary ahitana tokantrano iray mihitsy amin'izao fotoana izao ireo mpivarotra mandehandeha eto Antananarivo. Tsy zaka intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana ka tsy maintsy miezaka ny rehetra mba ahafahana mivelona. Sakafo sy fitaovana ary kojakoja maro samihafa no tena amidin'izy ireo mba hitadiavana tombony. Avitra Sondrabe, Mathieu Prince. Ny 7.7 malagasy dia tatsa avokoa raha ny taremarika navoakany Stade farany tamin'ny fanisana ankapobeny fanitelon'ny mponina sy ny toeram-ponenana ny volana Aogositra 2022. Ao anatin'izany dia 4.7 isanjato no misy apahany mavitrika amin'ny sehatra famokarana na ny seha-piariana voalohany. Raha ny tany eto amintsika nefa dia mbola afaka mivalapatra tsara ny rehetra amin'ny sehatra ny fambolena any amin'ny tontolo ambanivohitra any. Ny tazana nefa dia tsy maharisika amin'izany ny olona, indrindra amin'ny toerana manodidina Antananarivo. Misafidy ny manao fitadiavana antselika ny rehetra ny ankamaroany. Toy ny eo amin'ny fasankarana, maro ireo mpivarotra mandehandeha izay ahitana karazana mofo, akondro, kakapigeon sy ny kojakoja maro mety ho ilaina andavanandro. Avy any amin'ireo ambanivohitra tsy dia manalavitra ny renivohitra avokoa izy ireo, ary vao maraina dia efa tonga manao ny asany. Ka tsy mody raha tsy madiny masoandro ary izay kely mba hita no atao sakafo. Hitanao zany zany zao tamba zao tsy dia misy tsony mamboly ngefa ny anao isa taona vao mamboly vomanga ngefa ny ankizy kely ngefa ny amin'izay tsy afaka hoe tsy ny ankizy zany tsy mahazaka hoe tsy misy dia tsy mety voatery zany ianao hoe miakatra aty Antananarivo any aty Antananarivo ianao vidim-piainana misonja ny fatsano misonja ngefa le fidiram-bola zany tena maiva tena hita hoe paharivony andra izy tena tsy ny sakafo mahitsy dia lizy ngefa ny anao zany tsy afaka hoe manoatra fa zay ny zava-misy dia miaina amin'izay mbola tsisy zany hoe tositra zany izay ngefa ny tena efa 3 taona zay mifonjanay tena mbola tsisy zany natako hoe 50,000 izy mbola tsy nahita zany tositra zany aloha hatseto zany hoe any ambanivohitra zany mitaditady voaloatra eo amin'ny tapabolana eo dia mody resaka eo amin'le fisim-bola zany mbola maivamaivana amin'le resaka fambolena dia mba misy fitadiavam-bola kely aty dia mba mitselika kely aty dia midina makany ambanivohitra maraina vao amin'ny enina zany farafahatarany dia ariva amin'ny enina ohatr'izay vao mody raha ohatry ny any zao hoe mahavelona ny mora hoe ohatry ny tivatry ty koa zao ohatry ny hoe mahavelona ihany fa le vidim-piainana miakatra dia zio ny iainany dia za hipetraka manjanaka mbola matanjaka be dia aleoko mivarotra mandehandeha kely aty sitrany mba hivelomako satria zako efa mizaka tena akondro zao ny amidiko dia rehefa mangatsika ohatry zao ny andra dia tsy dia misy tseny tsy mahatantoka za fa ohatry hoe mba mahita kely zay anjara omen'Andriamanitra hoe ina zaraina atao sakafo moa zay mena dia ifaliana zany efa sarotsarotra ihany aloha satria vidim-piainana miakatra be ny karamanao nefa kely dia dia sarotsarotra ihany aloha le izy raha ohatry na manokana raha ohatry na aloha za zany ohatry ny hoe amaly bebe anako dia amin'ny vala vao tonga ety dia amin'ny 4 mody tsy voatery fa ohatra hoe rehefa tsisy tsena zany dia indraindray raha amin'ny 5 sasam-bola ety andro rehefa tsy lany entako. Mitomby ihany ny fivarotana izay sokajiana tsy manara-penitra toy izany ny mpivarotra amoron-dalana ary tsy voafehy intsony izany ankehitriny. Dia avy any ambanivohitra nefa misisika miakatra miandrandra fitadiavana eto an-drenivohitra hatrany ka manapitrotraka ny filana ara-tsakafo izay efa misedra olana ankehitriny. Tsy misy afa-tsy ny fametrahana drafitra matipaika eny fotony vahaolana ahafahana miady amin'ny firoborobon'ny tsena tsy ara-dalàna izay verina fa singa manapirofo ny fahantrana. Eo ihany koa ny famoronana asa izay nodradradradraina kanefa tsy hita hatramin'izao. Ny fambolena sy ny fiompiana izay mila omendanja sy tohanana ahafahan'ireo any ambanivohitra miasa sy mamorona asa ho an'ny tsirairay ihany koa. Afaraka ny fampitambavao raha eto am-pelantananay amin'izao avalora sy fahatelony alina izao dia hitrangana aitrano goavana etsy amin'ny fivarotam-boky etsy Ambojatovo amin'izao ora itenenana izao. Araka ny fampitambavao dia mbola mijoalajoala tanteraka ny afo araka izao sary hitantsika izao ary tsy mbola fantatra ihany koa moa zany ny antony nahatonga ny firetana kantarika izao loza izao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa no tsika manakatona ny fiarahana amin'ity riva ity. Samy mitady hevitra hanamafisana ny fiarovana na ara-tafika na ara-stratégique i Russie sy ny OTAN ankehitriny. Paikady maro no mila arenina mba hisiany fahamafisana ka ny antsony OTAN ny antsona hoe Alliance. Onja lalàna raha navy manana ary Mathieu Prince.
tsy mitsahatra ny mikatsaka ny ampanginana androsiny rehetra manoloana ny fizirisiriana ataon'izy ireo. Nisy ny antso izay nataon'ny sekretera jeneraly ny OTAN izay miantefa amin'ny alliance mba hanatevin-daharana sy hanamafy ny fahaiza-manaondy amin'ny fiarovana ny Arktika. Nisy ny filazana nataon'ity sekretera jeneraly ity nandritra ny fitsidiam-paritra nataony fa nampitombo ary nanamafy ny fiarovana ny Arktika ny koa i Rosia. Etsekilany nilazana avy amin'ny alliance fa tsy maintsy manamafy ny fisiny ao amin'ny etinor fi OTAN. Raha ny fanambarana nataon'ny Prime Ministra Kanadiana ihany koa azy dia milaza fa zava-dehibe ny fanekena ny fiovana ara-jeopolitika hatrehan'izao tontolo izao fa indrindra ireo firenena mpikambana ao amin'ny OTAN. Manoloana izany rehetra izany anefa dia miteraka olana eo amin'ny alliance ihany koa ny fisiny Chine izay toa hita mandrakotra miandalana ny faritriny. Tsy mbola tena fantatra mazavatra eto aloha ny tena zavatra mety hitranga marina manoloana izao savorovory rehetra izao, fa raha ny fizotrany dia tsy hilamina mora foana amin'izao na ny an-daniny na ny ankilany. Ny fandarana aona marina sy ny fandarana global news avy hatrany sy no arainao aorin'izao fotoana ny famparalam-baovao izao aorin'izay kosa ny horonan-tsara iray amin'izao fa mitondra lohateny hoe proa ary rampitso alahady kosa ny horonan-tsara iray amin'izao arahintsika eto amin'ny fahitalavitra ny MBS dia mitondra ny lohateny hoe croisière dans la jungle. Ny sampana famparalam-baovao dia misotranao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.